zany moa zany zareo fa hoe naranay ozy izy a atao hoe chambre basse zany zareo ampianao de atao hoe chambre haute kanefa ireo ambaninay ireo ozy izy de ampy zany de hoe tonga tsisy ty vality zany ampy zany any zareo zany mahita zany hoe vality zany fa ampy tsisy ty vality fa fiarah-miasa tsy misy sarotra ny fiarah-miasa ary zay zany a anisany manamarina iny keo kamba hoe maro fa misy any ny fanapahana ataon'ny sanavolampandrena le hoe misy le hoe séparation de pouvoir équilibre de pouvoir collaboration de pouvoir zany hoe misy a nisy raha-pahefana misy a ny fifandanjam-pahefana misy a ny fiarah-miasa iny hoe collaboration de pouvoir zany amin'ny raha-pandrena de misy an'izany ka mangataka azy zany izy zay milaza amin'ny hoe rivalité ao amin'ny antenimieram-pirenena mbe laza hoe inona moa le fiarah-miasa amin'ireo a any fanjakany karazan'ireo zany fa misy fiarah-miasa ao de raha-pandrena any de miteny zany zany zay zany ny toko hoe ho fantatry zany zany hoe io sakafo apozo zany raha tena maro zany de samy manany miandro zany sakafo apozo ohatra zany a ny tena ragnaragna moa zany de hoe na iny nataon'ny any amin'ny antenirandolo izy raha ohatra ka tsy mifanaraka misy a io ma tsy efa voateky matetika raha ohatra tena tsy mifanaraka misy a ny atao hoe amboaran-teny amin'ny lalàna zany fa hoe mifanipaka ny crème zany hoe zao tokony lalàna tokony atao a zao tokony atao a zany hoe tsy mitovy a ny tena atao zany a ny lalàna masy de mitenaza misy hoe mitovy a ny teny ampiasaina en terme identique zay zany a ny lalàna-pandrena zany ny teny identique a zany mahatonga le fiveziena mahatonga le naveta raha ohatra ampiasaindreo hoe hafa ny hevitry ny antenera-pirenena aveo afaka ny hevitry ny antenera-olona de aveo hafa ndraiky ny antenera-pirenena de aveo ndray hafa ndraiky ny antenera-olona de raha aveo de afaka mangakaza manangana de ataontsika hoe vaut mieux mitambatra amin'ny parlement zany na hoe commission mixte parlementaire zany de ohatra hoe fitofito avy na valivalo avy na sivy avy de ireo zany a mitady le hoe ino zany tokony marimarirana mba hoe mba itovina zany mitatokanga amin'ny andalina le lalàna zany ny fomba fiasany tokony jereny zany ary indrindrindra ny fahamarinana toetra ataontsika hoe ny intégrité zany hoe intègre tsy misy zavatra hoe karazana hoe teriteria fa tsy misy ny kilalam-bola sy ny isan-karazana zany a fa tena manao ny asa fahamarinana misy a araky ny tena hoe araky ny feo feriferetanao ary zay voaraha andiny ny faraky fitopolo ao amin'ny lalàna-pandrena hoe ny anteneran'ny olona ny fomba miboaka de manao ny asany a araky ny feo feriferetany selon sa conscience zany de i satria ny andininy fahavalopolo de miaraka hoe ny andininy faraky amin'ny fitopolo ka hatramin'ny fitopolo a ampiarina koa ny antenerandolo zany hoe ny antenerandolona koa zany a zany hoe ny olo zany a de miasa koa araky ny feriferetany azay zany efa afatrafo raha amin'ny reo le olona namako a ny hoe atao antenerandolo fitaratra mihitsy a ny antenerandolo ity a na eo amin'ny olona zany a eo amin'ny asan'ny olona zany a na eo amin'ny asan'ny mpandrahara isan-karazana zany antenerandolo fitaratra tsy hoe fitaratra eto Madagasikara ihany a fa fitaratra ihany koa hatrany ivelana zany zany hoe ny tena zava-tanjona zany zao ny olona rehetra de tena anao ny asany tena fahamarinana ny olona rehetra de tena anao ny asany a araky ny feo feriferetany a ny olona rehetra de anana ny mampaizana ary anana traikefa koa zany hoe tsy maintsy misy zany fampianarana tsikelikely iny kio zany fa sy tonga de latsaka vain-danitra zany satria misy karazany maro ato zany misy samy manana fahaizana daholo a reo zany natambatra reo fahaizan'ireo a de am'izay fotoana zay a de maloso tsara izy zany anakiraiky io zany le hoe fitaratra de hoe
Yenny tena ray angamba le hoe assainissement. Zavatra maro mihitsy satria namory ny mpiasa omaly. Hitantsika fa dia gesena tonga teo mpanao gazety angamba tsy ombony trano tao ambony rihana, tsy ombony laratsara dia amin'izany mbola misy tao ny mpiasa, mbola misy tonga tao raha ohatra ka isainy zany. Zany hoe firy zany tena mpiasa tokony milay atao amin'ity andian'irandony ity ary raha ohatra misy araka ny fanazavay ny andriamatoa Victorin zay tena miaraikita manokana momba ny assainissement io zany dia hoe zareo any zany hoe aiza no ametrahana azy. Voalohany indrindra aloha zany dia gava mety gadina nareo fa raha sendra ohatra ka mijery any amin'ny bro any, bro ataontsika hoe 4 mètres de largeur, 6 mètres de 4 mètres de 3 mètres de largeur, 4 mètres de longueur, mety misy olona 200 dia 500. Ahoana moa azoana miasa amin'izany? Hoe tsy ampy zany ny trano. Dia ezaka zany zay voalohany indrindra anadio ny trano anatsara ny trano ary hitady trano hoe isy le mpiasa. Dia hoe mofo zany le mpiasa zany tena tokony marina tokony mpiasa sa sao dia misy département hafa mety hisy hitady mpiasa. Dimatsy any misy département hafa mitady mpiasa kanefa koa araka ny barazan'ny fisipi anatin'ny mikasika ny antemanadora tsy zao hoe milo olona tsirairay aby dia manana brao any amin'ny faritra misy azy any amin'ny faritany misy azy. Dia amin'izay fotoana zay koa zany dia volontariat no antaninay inareo no andeha sitrapoa iaraka amin'ny sénateur ary ananary iaraka amin'ny sénateur alikatra iaraka amin'ny sénateur alika zany hoe mitady brao no zany ipetrahany sénateur dia mitady brao koa aveo koa tsy maintsy isin'ny mpandarana zany hoe misy ataontsika hoe lehibe te hitray rato ve ianao ay ale fahasarotoy le maneno na karaha maray volana na karaha maroa volana misy zany mitraike fananantena ny expérience nanantena ela lesahany tamin'ity fanjakana malagasy teto firenena malagasy tamin'ity firenena malagasy tia mahafantatra zavatra be dia be zavatra miseho ato amin'ity firenena malagasy zany ny tena ary zay ny tena hoe tiana modiovana mihitsy ato matokinareo tsy isy mihitsy mino fa tsy isy olona na iray azy lazany hoe mampidirika sato anao fa méangeao na hoe mampidirika sato anao fa nikaramanao ray volana za mandray azy na ampidirika sato anao fa zao ny ampahankaramanao raisinao fa ny ampahano raisiko misy an'izany any amin'ny toerana antsasany any za tsy laza misy an'izany zay zany ka zany isan'ny hoe fanadiovana io zany ny hoe tena iasa mpahamarinana ary iasa tena mititokoa tsy isy zany kolokolo zany ary tena raha azo atao tena hoe foananateraka tsy isy kolokolo mihitsy atao amin'ity antianiran-dolony ity dia efa miroaro zay fitaratra zay karaha mba ohatra zany dodolo zany miaro mpanjakana rehetra ohatra zany dodolo ny département rehetra rahabasoa raha tsara raha anaraka ny anay atao amin'ny antianiran-dolony fa zany hitanjona ato atao amin'ny antianiran-dolony zany reo ratsaka amin'ny reo rasa misy karazana zany dia manao antso efa maromaro masika efa tongoa zany tia mahafantatra tsy misy aty efa indresaka ny antso ataoko zany fa nanao apela candidature foana tamin'ny hainao manjery zany hoe mila olona roa zay ataontsika hoe ho amin'ny ao amin'ny fisarana-balinam-pandrenana olona roa zany ilaina amin'ny fisarana-balinam-pandrenana ray zay mila olona anankiray mpitiamana ao amin'ny CENI mila olona anankiray mpitiamana ao amin'ny voamiera pirenena maleotena momba ny zololombelona ary aveo mila olona roa tompotoerana amin'ny sotenany ao amin'ny le hoe filankevi-trambony zay mampanaja ny fanjakana an-tandanana
sy ny démocratie araka ny baraza andiny fahatelo amby efapolo ao milina mpandrehana io le conseil pour le respect de la démocratie et de l'état de droit ka ny andininy fahina amby telopolo amby zato le minazy zany hoe misy roa tompon-toerana ary roa solon-toerana zany akoatran'izay moa zany a ny olona efa zany hoe izay tsika moa zany efa ny atoerantsika mety eo ihany koa dia efa atao ny appel candidature rehefa mivoatsika na izao koa dia mieritreritra nareo ny hoe mila l'olona anankiroa tompo-toerana ao amin'ny fisaranavo na haute cour de justice ary olona anankiroa solon-toerana ao amin'ny fisaranavo na haute cour de justice ka zay zany a hoe mba tsy kitranartrano zany izy a zany kitranartrano zany dia foanana mihitsy zany a atao amin'ny anteneran-dolona zany